Fa niresaka ny makasika ny fandoavana ny latsakemboka eo anivon'ny SADC sy ny COMESA ny tale eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana arahantsika makasika izay ny vaovao sy ny tsara ho fantatra makasika izay fandoavana ny latsakemboka izay ato anatin'ity fanadihadiana ity. Akoatrin'ny asa iandreketany izay efa fantatry ny be sy ny maro dia maro ireo sehatra iantsoroan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Anisan'izany ny fandoavana ny latsakemboka eo anivon'ny vondrona toy ny COMESA sy ny SADC raha nivolazan'ny directeur des affaires administratives et financières an'ity ministera ity. Niraisinay teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io zavatra io izay ato zany no mandoa ny cotisation contribution internationale atsika na any amin'ny SADC na any amin'ny COMESA zany izay miteraka fanomezana asa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo zay. Io zany dia cotisation aloha isan-taona ny SADC fotsiny zao no raisiko aminareo voalohany dia tao anatin'ny 5 taona atsika tsy nandoa mihitsy nefa i contribution dia 2 millions de dollars. 2 millions de dollars zany nolontsika amin'ny SADC fotsiny. Ny an'ny COMESA 664 000 dollars. Ny valin'io zany dia misy asa entana ny fampiamiditsika any amin'izareo zany hoe micréer asa vaovao aty amintsika zany ahafahantsika hivarotra entana any amin'ny toerana reo na any amin'ny SADC zany any amin'ny COMESA. Misy koa zany ny agoa teo iny izay mbola tomboka hiverina ato. Rehefa mizotra ary efa mamarana ny fandoavana ny 2 millions de dollars io zany zay zao androany ny farany anaovanay azy zany satria misy fotoana tsy nampy kely le vola teo dia efa voaloha zany le 2 millions de dollars ny SADC. Ho an'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana dia tsy atao ambanin-javatra ny lafin'ny maha-olona sy ny fanatsarana ny sosialin'ny mpiasa. Tamin'ny nahatongavany Andriamatoa ministra tao zany dia nisy tanjona nataony mikasika ny fanatsarana ny sosialy atao ministera. Maro nefa nisy ny teo aloha fa fanatsarana no nataonay voalohany tamin'izany dia natao ny fanatsarana ny fitsaboana ambany. Efa tsy makany amin'ny hôpitaly zany ny ato aminay raha zavatra soin madinidinika fa manana dokotera manokana zay ao, manana fitsaboana nify koa any ministera ihany io. Nisy ihany koa raha ny fantatra ny hetsika fanaon'ny ministera eo amin'ny fanomezan-draha. Marobe ireo sampan-draharaha no manantona amin'ny ministera rehefa mila raha. Teo zao vao tsy ela kory zay mbola tsy ampy volana dia ny ambasady ny Indonésie no nanantona dia nandefa mpiasa teo amin'ny 7 taona tato amin'ny ministera zany nanome raha tany. Ity farany moa dia naneho ny fisaorana ho an'ny mpiara-miasa rehetra ary nirary soa ihany koa amin'izao asaramanitra izao.